faly miarabantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray atao an-dakoziako ka ny ataoko androany dia ty zavatra hitanareo ity. Zavatra tsy dia sarotra paty sy aubergine na pasta le melanzany. Anisan'ny sakafo malaza be any atsimon'ny Italia, indrindra rehefa amin'ny été satria amin'iny be dia be ny voatabia sy ny melanzane na ny aubergine. Tetitehana vetivety ohatran'izao le melanzane na aubergine, dia avy eo tonga dia atao amin'ny frity. Rehefa le somary masamasaka iny izy dia esorina. Dia avy eo omanina ny tongolo, tetehana madinidinika. Dia avy eo afanaina ny menaka, dia rehefa mafana ohatran'izay dia arotsaka ao ilay tongolo alongany. Tsy andrasana odoré akory fa alao kelikely fotsiny dia efa mety satria sao dia may indray. Dia asiana voatabia, tiany voatabia ampiasaiko. Arorona tsara fotsiny. Dia avy eo dia arotsaka tsikelikely ao ilay aubergine. Dia asiana sira mazava ho azy. Tsy dia atao betsaka ny sira, atao kelikely fotsiny. Ahena amin'izay ny afo azo atao hoe vonona izy izay. Ohatrohatran'izao izany ilay saosy rehefa vonona anao amin'ny pasta amin'izay. Rehefa mahandro paty izany mila rano be. Ity paty kely fotsiny no atao dia izay mampatonga anazy tsy dia tena be rano. Dia tonga dia asiana sira, amin'izay mora mafana kokoa. Saromana tsara, avela hangotraka. Dia ilay aubergine asiana afo maivana ihany satria amin'izay mba masaka tsara, raha tsy izany dia somary mangidy fara. Dia saromana. Izay efa nangotraka ilay rano dia arotsaka ny pasta, ny paty. Ity karazana paty anankiray ity penne rigate no fiantsoana anazy satria ohatran'ny penne izy fa misy tsipitsipika. Dia fanaovako ny fatrany indroan'ny tanana ny olona iray. Indroan'ny tanana tena kely ohatran'izao. Iray dia roa. Izay izany ny olona iray. Dia miandro izany, miandry anazy masaka. Ny fanaovako anazy koa andramana izy izany fa raha vao ohatra ka hoe mijery ilay 7 minitra iny indraindray masaka be, indraindray manta be. Tsara mantsy izy ilay somary mbola tsy dia masaka tsara, sady amin'izay rehefa afangaro amin'ilay saosiny izy dia miditra tsara anatin'ilay pasta, ilay tsiron'ilay saosiny. Dia bataika izany izy izao dia arina ny ranony, arina tanteraka ny ranony. Dia ity averina ambony afo, atao amin'io afo mahery be io. Amin'izay mivoaka tsara amin'izay ilay menaka dia tonga dia araraka ao anatin'ilay pasta rehefa avy eo. Dia lahiditra tsara ny anatiny ihany ilay saosy. Iaina, latabatra! Ohatran'izao izy izany rehefa vonona. Izao izy rehefa vita, raha mila hohanina mafana. Dia izay indray ny azo natolotra antsika androany fa misaotra antsika nanaraka nianatra amin'ny farany. Veloma daholo tompoko, misaotra.